Manana ny heviny antoko MF3 FM izay tarihan'Andriamatoa Ndrianalijaonh Andriamanampy antsoina hoe Satrobory manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Nikarakara valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety moa izy ireo nahafahany mitondra ny fomba fijeriny. Politika MF3 FM dia manana laminasa izay 4,973 tsangakevitray dia hoe fitoviny sa malagasy ka zavatra rehetra manana endrika fanavakavahambolokotitra na firazanana na foko dia tsy zakanay ary zay nojoronay ka raha fanandre zahay fa misy antsoavy nataony sasany teny mirovateny dia lavinay mitoetra ohatran'ireny satria tsy azo tokajina ho antevy ny sasany ary sasany ho andrina efa lany andro zany manao antsoavy zany zahay fa raha ohatra ka misy makasitraka an'izany dia ndao anao référendum fa izahay MF3 FM dia ilaza hoe tsy foi monarchika dia tsy ekeny eto Madagasikara araky ny teny ny fampiarana dia ny docteur Robinson no atao candidat président loka ary dia lasa tokoa izy premier tour raha marina moa dia tokony premier tour dia vita raha jereny Tanarivo kanefa moa ny any amin'ny faritra 17 zay nananay olona amin'ny législative na député dia mazava loatra fa raha teto Tanarivo zay nanao porte en porte dia hitatsika ny valim-pifidianana teto ka raha mihetsika ny 17 faritra mampatanjaka anay Tiliary, Tamatavy, Majunga, Fianarantsoa sy ny eto Tanarivo dia misy faritra 17 zany no ahafahany milaza fa amin'ny deuxième tour dia ho mora ho azy docteur Robinson no lasa filoham-pirenena sa tsy salasalana izany.